ny fahatelo riavako ity inona manambara inona eo amin'ny fiainanao manambara inona amintsika fifadikana rehefa ohatra ka iketsika fa tokony ifadianina isika ary inona ny antony mahatonga atsika ifadianina manambara inona izany atao hoe mifadianina zany inona zao ny zavatra tena andara zao zavatra tanterahantsika izao voalohany dia fivavahana ty ataontsika ity fanompam-pivavahana iandrasantsika ny famonjen'Andriamanitra misy famonjena andrasantsika ao rehefa mialy eto anao rehefa vita ty tontolo andro ity vita ny fifadikanana misy famonjena mba andrasantsika ato ary inona fa tsapanao zany famonjen'Andriamanitra zany eo amin'ny fiainanao anio dia izany mahatonga atsika hoe nivavaka teo maro ianareo no miteny hoe mivavaka izahay ho an'izay tsy tonga eto mba manirina aketo nefa mety tsy afaka ao eto dika zany mba tsy ho isika reny no mana famonjena fa mba izy reny koa mahazo famonjena mba tsy hoe ny any Madagasikara zany dia azy ataony any fa zay aty Kanada aloha zao manatanteraka azy tsy zay fa matontsika mivavaka dia isika no mandray ny andraikitra mifadianina mba hazo famonjena ny ankonantsika sy ny sisa le nivavahana betsaka teo dia ny zay koa dia azo atao koa anatin'ny fifadikanana le hoe anambaranao ny alahelo sy ny fahoriana lalina miatra aminao tahaka anao rehefa mba misy olona iverinao fa hoe anaty teny eo anao malahelo zao ny alahelo zay dia mambosaka amin'ny olona anankiray eo anao mamboraka zany alahelonao zany amin'ny olona anankiray zay iverinao fa tena akaiky anao ka raha mifadianina isika fotoana koa zao tena anamborantsika ny alahelo sika sy ny manjoatsika miatra antsika amin'Andriamanitra ary araroto ny fotoana tahaka an'izao araroto fa mbola fotoana azo anatanterahana zany anio tsy hoe eto amin'ity fiangonana ity fa any amin'izay toerana andehananao rehefa avy eo na ny atokantranoanao mbola azonao tanterahana zany amin'ity an'ity ary azonao tanterahana zany amin'ny fotoana hafa anapahakevitra ny amin'izany tadio koa nefany fa ny fifadikanana dia azo tanterahana tsara rehefa tapa-kevitra fa hitolona mibavaka ianao indraindray riavako dia misy zany eo fiainana ary tena ilaina zany aza mafilo aza be amposy ny sisa sy ny sisa fa indraindray toatra mifanaritaka lava le voalazany sitrapon'Andriamanitra teo tamintsika teo tamin'ny teny ity to mifanaritaka lava ny fary to tsy mifankahazo ny piraitam-po ny mpianaka sy ny sisa sy ny sisa to mifanaritaka ny any amin'ny firenena sy ny hafa rehetrarehetra fahadiditsika ary adidiny fiangonana kristiana adidiny ankonana kristiana no manapa-kevitra hoe atao no tena hitolona mibavaka mihitsika ka rehefa hitolona mibavaka tsika vavaka misy fifadikanana no dia ataontsika mba andramo ane zany riavana zany ny tombontsomen'ny tomponao manatrika an'ity an'ity androany andramo zany hoe rehefa mba sanatry mivavaka misy zany zavatra zany tena mandraisa fanapa-kevitra hoe ao amin'ny ankonana andao no tsika mba hifadianana raha sanatrika tsy mety ny ankonanao no mbola tsy resy lahatra sy sisa sy sisisy dia efa nyteny azy anao zay ary dia manatanteraha fifadikanana fa nefany aza dia ny tenanao koa fa dia hoe za rery any tompo ao fa zareo fa nyteneniko fa tsy mety fa tsy zay fa mba miantsokoa mba sehoana trehan'ny tompo fa ianao no hitolona mibavaka ho an'ny ankonanao na miraitam-po aminao sy ny sisa sy ny sisa ao amin'ny soratra masinao ry havana manambara indraindray ihany koa hoe fampahoriana tena le fifadikanana zany aloha zany dia ohatran'ny misy tsy dia makasitraka loatra zany hoe ampahoro tena ona moa zany sy ny sisa sy ny sisa fa indraindray koa ianao mba tena meritreritra zany hoe aleo aho mba hatsapa ny fahoriana satria Jesosy anie nanao an'izany Jesosy anie raha natolotra teo amin'ny azo fijaliana tena natao mihitsy hoe fa inona mba nitaraina tamin'Andriamanitra raina izy fa inona moa dia fahotana nataoko hoe dia mavesatra loatra ohatr'izao ny kapoaka omena ho ahy fa rehefa vita zay rehetrarehetra zay dia tokony ho fantatsika fa hoy Jesosy tsy maninona dia zay le voalaza ny soratra masina hoe mitondra ny aretintsika tokoa izy zany hoe nampahoro ny tenany izy mba ho an'ny hafa ka raha mba mampahoro ny tenanao ianao
ao anatin'le hoe fampahoriana tena tsy le hoe mandrandratra ny tenanao sisisa fa mba miezaka ianao mitondra n'izay mangidy ny hafa ihany ko zany ny atao hoe mampahory tena dia tsy maninona fa azo tanterahana ao anatin'ny fifadikanina zany dikany hoe mampahory tena ny ianao rehefa botraka mivavaka aoko fantatsika tsara fa rehefa mivavaka ianao mifadianina mampahory tena ianao tsy mihinan-kanina zany kanefa ny ao anatin'izay le hoe mampahory tena tsy mihinan-kanina zay a dia tokony ho haitsika tsara fa efa mba mandray anjara ianao zay hoe tena mba aleoko mihitsy aloha ataoko zava-maivana ny sakafo fa mba hivavaka ho an'ny hafa hoy ny salamy fadimy amby telopolo andiny fahatelo ambin'ny folo ary ny amiko ranarary izy ireo dia lamba fisaonana ny tafiko nampahory ny tenako tamin'ny fifadikanina ary ny fivavako nody tao an-tratra zany hoe nyvalina izy zany hoe tena aseho tsy hoe ary mizesta be hoe miseho fifaliana ka hiteny kandatsany olona korinao zay inona manjoanao ity ny zavatra nanao sisy fa miseho miombona alahelo ao anatin'ny fifadikanina araka izany dia ireo ry avako mifandraika tamin'ilay teo ihany fatapahakevitra ny eo ny fahoriana miatra amin'ny tena satria fantatra mazava fa mandreraka ny fadiana zany hoe tena sehonao le izy iny tsy dia tsarako fefandresahako teo dia zany koa dia tsy hoe friariana amin'ny mahaolona zany fa hoe tena ny ona mihitsy fa tena mivavaka sika rehefa mifadianitsika dia tena aseho fa tena mivavaka sika misy azo sika hivavahana ary tsy mivavavavapontsika fa manana n'Andriamanitra sika mivavaka dia atao anatin'le fifadikanina ny fifonana ny fibebahana ny fangatahana fiarovana ny fangatahana fahazavana ho an'ny tena ary indrindraindrindra ny fangatahana fanasitranana dikan'izany dia izao rehefa tena resy lahatra ianao fa mifandray amin'Andriamanitra ny olona afaka manatanteraka fifadikanana dia ny olona resy lahatra fa tena mifandray amin'Andriamanitra ary mahazo mantoka fa Andriamanitra tena monjy azy zay ihany rehefa fantatra fa tena mivaliana Andriamanitra fantaontsika ary za resy lahatra fa tena zay dia manaova fifadikanana fa averiko indray mandeha tsy hoe tsy ampiampina dia mpafadiana isika foroporonao kelikely izy dia ataonao fa kelikely le fadiana e sisisa araka izay izany tsy mampetiny hoe fifadikanana na ny ora azy mbola resahana eo zany tena ora dia izao tsy maninona fa mifadianina aho amin'ny valo ka hatramin'ny 1 ary miverina mifadianina indray amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 kina moa zany tsy sakafo ihany venao anelanelana izy dia inona fifadikanina truqué zany ilay fifadikanina ataonao ka rehefa zay ary le iza daholo ny tokony hifadianina averiko indray mandeha iza ny tokony hifadianina zany koa manko manahirana zany ry avy tsy resahana eto aloha zany a ny olona marary ny olona mitondra vohaka sy ny sisa zany a dia ny ataoko hoe fiangonana manontolo tsy isika reto ihany satria mbola misy namatsika any isika no mandray anjara amin'ny fahadianana miaraka amin'izy ireo tsy isika reto ihany fa nyzanatsika zay atsy mandray anjara amin'ny fifadikanana avokoa izy reny rehetrarehetra reny tsy resahantsika zany hoe mba misakafo kely ihany izy zay le mahaolombelona zay misy zay tsy ilavaniny amin'ny olona efa 20 taona mahery ianao ka hiteny ihany hoe raha andrenika fadianana zao tsy misy sakafo ao tsy mahandro androany ianao sy sisa tsy zay ny fikambanana dia afaka manao an'izany toy nataon'ny fariseo ao amin'ny Luka 7:12 io le voalaza bakiko teo tsika sampana zany mba afaka miteny hoe andao ifadianana isika tsy ny sampana fifoazana ihany no afaka anatanteraka izany fa rehefa sampana nahoana teo anateny ana fikambanana masina ianao dia afaka mandeha anjara ao amin'ny Jona 3:7 ao dia ny tanàna ray manontolo mihitsy no mifadianana azo atao zany ny zavatra anankiray ny ry havako adidin'ny kristiana dia ity rehefa mba misy zavatra mafimafy ao amin'ny firenena anankiray ka miantso tanàna maty ny mpanao politika dia misy manaraka reny indraindray dia faly ery rehefa ohatraka hoe 100 isan-jato na 50 isan-jato ny fanarahan'ny olona ny tanàna maty na tsonay dia faly ery hoe tena zay le izy zany miantso fahafatesana moa midikan'izany raha mitsika kristiana fa tsy resaka politika nresahako eto fa le didin'ny kristiana dia izao
sao dia mba tokony isy fotoana ny kristianina mba miantso fifadikanana ho an'ny tanàna reny izy azy. Anisan'ny fitoriana ny filazantsara zany marina aloha ianao zany fa tsy maintsy dia rabirabin'ny olona amin'izany misakafo ary mba tsy hitako mbola ifady alina sy ny sisa indray fa fijoroana vavolombelona zany ary ny farany ny fianakaviana. Afaka manatanteraka fifadikana tsika isam-pianakaviana ndao tsika manatanteraka fifadikana ao anatin'izany dia ilaina izany rehetrarehetra zany dia tsy resahako le hoe marary sy ny sisa reny mba afaka manatanteraka izany raha ohatra ka tsapany fa rehefa ohatra koa ianao ka ao anatin'izay sehatra izay hoe mitondra voaka sy ny hafa rehetrarehetra dia tsy afaka mivady anina ianao raha izay. Inona avy ny karazana fifadikana? Telo ny karazana fifadikanana ry ao. Ao aloha ao amin'ny baiboly io no teneko ao aloha ny fifadikanana tanteraka izay tsy nanana hanina mihitsy. Misy zany hoe fifadikanana tanteraka izay tsy nanana hanina mihitsy. Samy hafa ny fifadikanana politika, grève de la faim, sy ity fifadikanana fanompoam-pivana tanteraka teo. Satria ny mpanao politika rehefa sanatria manao an'ilay grève de la faim dia manao an'izay mihitsy izy, tena mifady amina tanteraka. Fa ankoatra ny fifadikanana tanteraka dia misy ny fifadikanana feno. Ny atao hoe fifadikanana feno dia izy indray tsy hoe mifady tanteraka mihitsy fa mba rano fotsiny ny sotroina. Ohatra hoe mandritra ny 70 andro dia tsy rano fotsiny izy. Isika zao eto androany dia mba fantenenina ihany koa ary isaorana ny fifoazana ny amin'izany hoe raha ohatra ka tena tsy tatinao dia mba afaka misotro ranony ianao e, fa tsy hoe anao kiribiby fotsiny eo. Ary misy ny fifadikanana amin'ny apahany. Io ngaman'izany zao le ataontsika eto, satria ohatra hoe mba mihina kanina ihany ianao amin'ny fotoana izay voafetra hoe rehetra eto tsika zao androany dia hoe ny fifadikanana rahantsika dia manomboka amin'ny 9 ka hatramin'ny 4:00 dia ao aorianany amin'ny 4:00 zany dia afaka misakafo isika. Raha ohatra ka tena maharitra amin'izay isika afaka misakafo ara-dalàna isika araka izany. Iny tsisy olana tsony iny, tsy misy manery anao sisa lôjika be fa nifady anina ianao ka ranony ianao ao aorianan'ilay fifadikanana ianao tonga ny amin'ny 4 andana hoe telefone ny restaurant atsy raha ohatra ka nafa dia hisakafo antsika ianao misimisy tsy maninona fa izay le maha-olombelona anao nony ianao ary zany azonareo ve zany fa sao dia izy tena mantsy hoe ohatra ny anahirana be vao mba mifady anina ve dia tonga dia manao récupération be ohatra n'ity ka nony ianao rehefa nony ianao dia tsy maintsy izay no tanterahanao araka izany ry avako fa izay no maha-olombelona antsika fa lay endrika mba fikirizana nataonao hoe mandritra nyreto fotoany reto aho mba tokony hisakafo kanefa ny tao anatin'izay fisakafanan'izay aho tsy nanao an'izay izay le atao hoe endriky ny fifadikanana izay ataontsika. Dia ahoana ny endriky ny fifadikanana mitoy an'io? Rehefa fantatsika ny karazany dia inona ny endriky ny fifadikanana? Ao amin'ny Jonatoko 7:7 dia misy ny hoe fifadiana hanina sy rano mihitsy. Tena mifady hanina sy rano ianao. Dia ao amin'ny Levitikos 7:20 dia fifadiana rara, izany hoe ny rara ny fadianao ka io tsy hoe kamo dia hoe anao fifadikanana amin'ny alalan'ny rara. Satria ny antony dia hoe fifadikanana ihany koa ny raharaha satria nahoana ianao le rehefa tsy misy raharaha ataonao dia tsy mihinan-kanina ianao hoe raharaha ohatra mandro sakafo sa tsy izay ka raha mifady raharaha ianao dia tsy misy sakafo atao zany dia izay fa hafa indray moa hoe kamo andro ianao dia hoe lasa mividy sakafo masaka dia hoaninao. Iny zany tsy resaka fifadikanana zany fa kilangilangy fotsiny fa zavatra hafa mihitsy zany tanterahana. Fa le mifady raharaha zany tena hoe izay tena hoe tsy hanao raharaha mihitsy aloha fa tena ka rehefa io koa zany dia hoe tsy mijanona tsy manao raharaha fotsiny ianao fa mivavaka ianao mandray baiboly ianao ohatran'ilay nataontsika teo. Fa tsika reto mba eritrereto hoe tonga eteto ve tsika amin'ny folo ka hatramin'ny 2 dia etsika dia fampijerijereto fotsiny dia hoe mifady hanina be tsika amin'izany nefa rano tsy maintsy isy voaka ihany zao fa ny antony mahatonga antsika eto dia mba miezaka tsika sady manao vavaka sika mihira sy ny sisa. Misy ny fifadikanana amin'ny firaisana ranofo eo amin'ny vady. Misy zany
endriky ny fifadikanana zany ary voalaza amin'ny baiboly zany Korintiana voalohany toko fafito andiny fahadimy. Misy ny fifadiana ampito ny hena na ny divay ao amin'ny baiboly zany Daniela toko fafolo andiny fahatelo. Misy ny fifadiana ampio amin'izany zany hoe saka ampitoloha zany le izy. Misy ny fifadiana torimaso, anisan'ny fifadiana ny torimaso e. Miaro tory ianao zany. Fa tsy misy kosa aloha ny fifadikanana dia matory fotsiny ianao. Ataonao tsy izay fa fifadiana amin'ny torimaso. Andeha bakiko le Matthieu toko fahaenina amby roapolo e. Matthieu toko fahaenina amby roapolo andiny faharaiky amby roapolo faharaiky amby efapolo. Zao ny ao. Miareta tory sy mivavaha ianao mba tsy idirana anao amin'ny fakapana mety any mifana fa ny nofony tsy manan-kera. Dikan'izany dia tsotra. Le fiareta tory io tsy hoe midiridiry fotsiny eo anao fa misy fanompam-pivavahana koa tanterahanao anatin'io. Dia vazany mila fandaminana daholo zany. Fa rehefa tsy zakanao ndraindray sarotra zany hoe sady hiaro tory ianao no tsy mihinan-kanina zany. Sarotra amintsika zany hoe sady tsy miaro tory no tsy mihinan-kanina fa dia tondra tsy fahasalamana indray zany fa misy zany endriky ny hoe zay le izy dia misy fampivavahana. Fifadiana manokana ho an'ny nazirita. Jereo rehefa ny tokantranonareo any dia jereo azonareo alainy io zavatra io fampianarana. Jerevo any ny fifadiana zany ataony zany hoe nazirita zany. Any amin'ny numeri toko fahaenina io dia hitanareo zany. Misy ny fifadiana maro samihafa ihany koa ny ohatra fady toaka. Misy ny olona mieritreritra hoe fihetezam-bolo tsy resaka hevitra politika fa tena hoe tsy mihety volo zany izy. Nisy nanao an'izany tao amin'ny soratra masina haitsika tsara ny tantanan'ny Samsona. Misy no mieritreritra hoe ao anatin'ny baiboly zany hoe tsy miditra amin'ny toerana misy fadihina mihitsy zany fady an'izany izy. Fandrovitana fitafiana, lamba fisaona no mandritra ny fotoana, ny fipetrahana sy ny fiosonana ravenina sy ny karazany rehetrarehetra ireny fomba daholo zany fa mba anjaranao mieritreritra zany, anjaranao manatanteraka an'izany. Raha isika ty amin'ity fireneny ity androany zao manodidididina ny miba 520 ny atsika raha kely indrindra. Aty ve ny mbola hitritra ny damana itsika? Tsy ho lazain'ny olona hoe fifadiana inona loatra rety ataon'reto olonreto. Zany zany dinihana daholo fa tsy hoe io dia alefa anjambany fotsiny ihany le izy.